ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankiravy amin'ny Nazareta, ilay tompony finoantsika sady mpanefy izany, amin'ny anarany riavana no hiara-bako anao indray amin'izao alatsinainy alina izao. Mandeha dia mandeha ny fotoana, efa misasaka sahady ny volana Oktobra, ary tsy toy inona kory anie dia ho tonga indray ny volana manaraka dia ny volana Novambra izany. Manahoana ny finoantsika eo anatrehany izany? Mitombo ve? Mihena ve? Ary izany indrindra no lohateny ny taridalantsika amin'ity andro anio ity, izay androsoko ao anatin'ny tokantranonao. Ny lohateny ny taridalantsika riavana dia araka izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10, ny 7:7. Izao no voambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahinjo. Fa mialohan'izay iarahantsika amin'izany taridalana izany dia tsy efa ny fisainantsika sy amin'ny maha-olombelonantsika ny anambarana izany, ka andelo isika hiara-iombona hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitro fa tena mijery sy mihay akaiky ny fiainan'ny mpino kristianina ianao, ny fiainan'ny olombelona rehetra mihitsy. Misaotranao fa ampahafantarinao mandrakariva manoloana izao fiainan-tsarotra izao, fa tsy sitraka ao ny fiamoranay, indrindra ny fiamoran'ny finoana, fa mahatonga faharesena eo amin'ny fiainanay izany. Misaotra fa mbola tianao indray izay hitombo ao aminao, hitombo amin'ny finoananao, hitombo amin'ny fanarahananao, hitombo amin'ny fifandraisanao aminao, ka toloranao an'izany taridalana izany indray. Ny fanahinao masina ny hanazava ny fisainanay tsirairay avy, ahaizanay mandray izay rehetra tianao ambara, ary ny famindraponao dia andrakotra nay tsirairay ihany koa, andrakotra ny tokantranonay tsirairay avy ihany koa, andrakotra ny ankonana ray manontolo, mba hitoeranao fanay masino, hitoerany teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana sy nangatahana izany vavaka izany, koa mitenena ary Tompo fa miainy ny mpanomponao. Amen. Eny ary riavana, araka ny voalaza teo dia averiko aminao indray mandeha ny lohatenin'ny taridalantsika anio, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10, ny 7:7, izay voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahinjo. Araka ny tonim-bavaka teo riavana dia vanim-potoana ny fiemorana izao, tena vanim-potoana ny fiemorana izao, satria tanteraka avokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra mialohany ny hatongavan'i Jesosy Kristy, izay andalovana fiainan-tsarotra, andalovana fahoriana isan-karazany, andalovana fizahan-toetra, andalovana fakapana isan-karazany ihany koa. Ary izany rehetra izany izay voatanisako taminao, raha tsy miorina tsara amin'i Jesosy Kristy, raha tsy mitoetra tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia tena hiemotra tokoa. Fa maninona moa no hoe tsy dia miorina loatra ny olona? Fa maninona no hoe tsy mitoetra tsara amin'i Jesosy Kristy, indrindra moa fa ny mpino kristianina? Satria araka ny voalazan'i Jesosy Kristy araka izay voasoratra ny Marka 9:9, ny 7:7, dia fanoharana izay nomeny Jesosy tamin'ny famafazana ny voa izay nafafy. Ary eo amin'ny 7:7 Jesosy dia milaza indrindra ny amin'ireo voa izay nafafy teny ambony vatolampy, ary izao no nambarany hoe: ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia miemotra izy.
hainy de volangery havana ny manokatra ny sofinao eny tenin'Andriamanitra iainy fampianarana maro isan-karazany de faly tokoa ianao fa nampahery anao zany fa raha tsy mitandrina de ataon'izay tsy ahatsiarovana an'ireny ahodiny moramora foana ijerin'ny olona anao mandrakariva ianao ijeriny zava-misy ety amin'izao tontolo izao ianao hany dia ilay teny izay nafafy teo araka ny voalaza de lasa tsy hitadidy intsony rehefa tonga ny fotoana ny fakapanahy rehefa tonga ihany koa ny fizaham-toetra isan-karazany inona ny vokatra izany mihemitra hoy Jesosy mihemitra ny olona rehetra izay faly mandre ny teny fotsiny fa tsy mampiatra izany eo amin'ny fiainana isan'andro ary izany no anamafisantsika nyty loha hevitra androany ity taridalana androany ity hoe raha mihemitra de tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra de rehefa tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra ianao satria tratra ny fiemorana de itomany ve ianao fa tsy nahazo valimbavaka tsy nahita fandresena ka ny tenin'Andriamanitra ny tsy latsapaka tsara tao anatinao jerenao tsara ny tantaran'ny zanak'Israely Andriamanitra nge no nitaonan'ireo zanak'Israely ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy hiala ao anatin'ny fanandevozana tanteraka izay nataon'ireo Egiptiana de rehefa nanaiky izy ireo fa hiala tao anatin'izany de nampanantenen'Andriamanitra ny tany Kanana fantatsika loatra izany tantara izany fa eny an-dalana de maro ny zavatra izay nisidrainy maro ny zavatra izay niseho ary tsy mora teo ny anoanana teo ny etaeta teo ny naela be ny fiandrasana ny Mosesy izay hitarika mba handrosoana mandrakariva mba handehanana mandrakariva fa inona no nitranga noho ny tsy faharetan'ny zanak'Israely tenin'Andriamanitra Andriamanitra ilay efa niteny azy ireo hoe izaho izy no mitantana ny tananao ankavanana de ilay manao aminao hoe aza matahotra araka ny voalaza ny amin'ny Isaia 1:7 izany teny izany efa miteny Andriamanitra fa aza matahotra fa izy mitantana anao rehefa nanaiky azy ianao hiala tao anatin'ny fanandevozana fa menimenina moa zao nataon'ny zanak'Israely zao inona ny mahatonga ny menimenina vokatry ny tsy finoana ary havana vokatry ny fiemorana amin'ny finoana antika teraka ny fanahiana teraka ny tahotra teraka ny tebiteby satria niemitra tamin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny finoana n'Andriamanitra fa noho ny tonga teo amin'ny adi-goavana farany izay atongavana ny amin'ny tany Kanana de mafy ny fizaham-toetra izay niseho menimenina ny zanak'Israely tamin'izany ny resaka tamin'ny Mosesy aleonay ihany tany Egipta ka aleonay ihany maty tany Egipta aleonay nanompo ny Egiptiana fa naninona izy ireo no nisafidy an'izany satria mihinana foana isan'andro ary tsy tody zavatsarotra izany tsy misy olan'izany sary ny fiainantsika ane zany ry havany firifiry ny mpino kristianina aza no miteniny hoe tamin'izany mbola tsy de niditra loatra tamin'ity fiainana kristianina ity ohatra tsy de nisy ady mafy natrehina tahaka izao fa arakaraka ny androsoko ny mahatonga ny aditro tena mihamafy isan'andro ka efa akaiky anao ane ny fandreseny rehefa alina maizikitroka ane ny andro de efa miakaiky izay ny azavana efa miakaiky ny mangeran-dratsy amin'ny andro izany ary tahaka izany ny ry havana ny fiainantsika mpino kristianina de toizako aminao ane le tantaran'ny zanak'Israely teo de menimenina reo zanak'Israely ireo ary rehefa niteny tamin'Andriamanitra Mosesy de novalian'Andriamanitra izy hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso araka izay voasoratra any amin'ny Exodosy 4:12 ny 15 ranomasimbe ny eo anoloana
ny Egiptianina manenjika aoriana, inona nasain'Andriamanitra natao? Lazainy izy ireo mba handroso. Aiza ny finoanao manoloana ny fahatapena ny lalana rehetrarehetra izay diavinao? Andriamanitra tsy miteny aminao mihitsy hoe mihamora kely aloha makabahana. Andriamanitra tsy miteny aminao mihitsy ny hoe mihamora kely aloha fa tsy vitanao io tsy ariavana, fa manoloana ny varavarana rehetra izay mikatona eo amin'ny fiainanao. Azakivy, manosoa mandrakariva fa Andriamanitra manana varavarana anankiray hosokafana ho anao, dia ny varavaram-pandresena izany. Manana lalana voatokana ho anao Andriamanitra manoloana ny adinao. Misy fandresena goavana efa voatahiry ho anao, efa voaoman'Andriamanitra, fa aza mierikerika, aza mitomany, aza kivy, fa andao mandroso mandrakariva manoloana ny zavatra rehetra izay miseho. Tena mamay tokoa ny ariavana ny ady hatrehana amin'izao fotoana izao efa voalazan'i Jesosy Kristy izany, ary efa nampiomany Jesosy Kristy fa mihamafy hatrany. Nefa mahatoky Andriamanitra ny laza aminao manao hoe ilazany ianao mba handroso trany, na inona ady hatrehanao. Tsy hoe vao mafimafy kely ny ady dia kivikivy eo ianao. Tandremo mamono ny finoana izany ary aoka mifantatrao ry havana fa ny tanjony devoly amin'izao fotoana izao dia izay amonoana ny finoana ny mpino kristianina, izay anakelezana ny finoana ny mpino kristianina io. Akeleziny aloha dia avy eo vonoany tanteraka amin'izay, satria ny finoantsika ne fa maty Jesosy Kristy ary nalevina tany am-pazana, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ary eo ankavan'Andriamanitra ray amin'izao fotoana izao mifona ho antsika mandrakariva. Izany ny tiany devoly fafana eo amin'ny fiainantsika. Nandresan'ny fasana Jesosy ka izay rehetra nandray azy, manana azy, ninona ady hatrehana, ninona zavatra miseho, dia mandresy tahaka an'i Jesosy Kristy. Ny finoanao amin'ny fahatokinao an'izany zavatra izay mbola tsy hitany masonao zany, amin'izany toe-javatra izay mbola tsy hitany masonao akory, izany ilay tiany devoly finoana eo anatrehanao. Raha niteny nge Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe aza hinananareo eo azo eo voan'ny say io, raha nino an'izany izy mivady ireo tsy mikasika ny eo azo io. Fa inona ny asan'ny devoly teo amin'io sahibeny io? Nataony izay fanangolena rehetra, nataony ihany koa ny teny rehetra izay amidinana ny finoana izy mivady ireo, mba tsy anekeny ny tenin'Andriamanitra, mba hiodonana eo anatrehany tenin'Andriamanitra. Ary dia tenin'ny devoly ny nahery sy nanjaka tao anatiny, satria nanomboka ny hozongozona amin'izay ny finoana, dia reny tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ireny. Ka raha vao tsy mino an'Andriamanitra sika ry havana, araka ny voalazan'ny Hebreo 12:1 teo, vakeko aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fa nehoana ny zavatra tsy hita, mbola tsy hita akory anie. Izany hoe lalana manoloana ny ranomasina mena zany, ahoana moa ny hatanterahana izany? Fa finoana ry havana no andehanantsika miaraka amin'i Jesosy Kristy, anatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy takatry ny fisainanao ny fomba fiasan'Andriamanitra, tsy takatry ny fisainanao ny fitantanan'Andriamanitra, tsy takatry ny sainao ny fambomban'Andriamanitra anao, raha toa ianao ka mino izay efa voalazany. Izao nge lazain'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Deutéronome 7:30, ny andininy 5:20 hoe ho fisovarahana ny hidinao ary famatra amin'ny andronao ny fitananao. Fandresena goavana ry havana tsy misy tahaka izany. Efa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo, ary izy ny miaro anao, izy ny mampandresy anao amin'ny ady rehetra izay atrehanao, ary izany no nilazany hoe
tahaka ny vy sy ny varahana ny hidinao. Tsisy mahavita mamoan'ireo fa Andriamanitra ihany no manokatra ny faravarana rehetra idiranao amin'ny fandresena, ary tsisy maharombaka anao eo belantanany. Ry havako, tsy sitrak'Andriamanitra sika ry havana ny emotra amin'ny finoana, ary izao ny ambarany hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, araka ny voalazany amin'ny Korintiana 2:5 ny 7. Ka raha tsy tafaray tsara amin'Andriamanitra isika, sarotra ane zany hoe ino ny zavatra mbola tsy hita izany kanefa koa aloha raha ohatra ka hoe zavatra efa hitanao zao zany tsy atao hoe finoana, fa ny finoana dia fanantenana amin'ny zavatra rehetra izay mbola tsy hita. Manana fanantenana ianao fa mandresy ianao, satria ilay arahanao tsy sandoka, fa tena Andriamanitra marina ilay efa nandresy hatramin'ny fahafatesana. Hoy taminao ry havana tetsy aloha hoe vanim-potoana ny fiemorana zao, fa fantatry ny devoly anie fa tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra sika raha miemotra, araka ilay voalaza tany amin'ny Hebreo teo, ny Hebreo 10 ny 7:30 hoe fa raha miemotra isika dia tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra. Izay ny tapany faharoa. Ary io no ararotin'ny devoly indrindra, ataony izay tsy ahitantsika fankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsisy ny valim-bavaka, dia tsisy ny fandresena, satria le finoana mihitsy ny potehin'ny devoly amin'izao fotoana izao. Miditra ny ry havana ny asan'ny devoly any anatin'ny teknôlôjia vaovao misy amin'izao fotoana izao ka raha ianao tsy mahay mandanjalanja an'izany, ianao tsy mahay mampiasa an'izany ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ampihemotra ny finoanao zany, tena ampihemotra ny finoanao zany. Tsy vitsy ry havana fa marobe ny mpino kristianina amin'izao fotoana izao mitaraina mba tohanao ambavaka fa ohatra somary niemotra kely vizana ny lahasa ka tsy navita vaky baiboly, tsy navita ny vavaka akory azy. Fa izao no ambarako anao rehefa tsy hanananao fahazarana ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao, dia tsy mampaninina anao tsy manao azy. Jereo tsara anie, sika nge tamin'ny mbola kely dia tenenin'ny ray aman-dreny hoe avy miborosy nify. Jereo ianao izay mitaiza ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao ka mitaiza zazakely, dia mitsoka mandositra ny ankizy kely, fa terena ny ankizy tsy maintsy andeha hiborosy nify, satria fantatrintsika ray aman-dreny ny fiatraikan'izany, dia manimba nify, mangoaka nify, ary tena potika tanteraka dia esorina, ary rehefa esorina dia tsy mahatsako sakafo intsony ny ao anaty vava ao. Eny fa na dia manao solonify azy dia miteraka aretim-bavony, miteraka aretin'aty sy ny sisa ny anaty rehetrarehetra any. Fa rehefa terenao ny zazakely tsy maintsy miborosy nify, dia rehefa zatra n'iny izy dia izy indray no miteny hoe angatsika neny tsy hiborosy nify, tahaka izany. Ary rehefa ao anatin'ny fahazarana miborosy nify ianao, dia hafahafa nge ianao rehefa tsy miborosy, tsy misoka-bava mihitsy ianao eny mason'olona rehefa tsy miborosy nify satria nahoana? Satria mamoaka fofona maimbo. Tahaka izany ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra. Inona no tiako hatongavana amin'izany? Raha fa tsy manam-pahazarana isika ny amin'ny mivavaka, ny amin'ny mamaky baiboly, mihay ny tenin'Andriamanitra, dia tsy dia maninona anao loatra zany. Fa ny fiatraikan'izay lay tsy fandresenao manoloana ny olanao izay tsy maintsy hatrehan'ny mpino kristianina, any ianao vao manontany tena hoe fa maninona no mivavaka foana, kanefa rehefa tena tonga le fahaterena nge ianao vao tena hoe nivavaka foana ve? Fa hoy ny manam-pahaizana hoe ny zavatra anankiray averimberina ao anatin'ny 20 andro, ny sasany miteny hoe ny famerimberenana ao anatin'ny 50 andro dia lasa raiky tapisaka eo aminao iny ary tsy mety aminao raha tsy hanao an'iny zavatra ray iny. Izay ny fahitana ny manam-pahaizana azy, ary tena marina izany ry havana,
tahaka ilay ohatra ilay zaza miborosy teo ny meko anao. Fa rehefa manam-pahazarana ianao, tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, dia hafahafa ianao rehefa tsy nahavavaka, ary tsaroanao tampoka hoe ary toa tsy nivavaka za zany, miarina aingana ao am-pandriana ianao, na dia efa rendremana aza ny maso, miarina aingana ianao, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky baiboly. Fa raha tsy zany, tsy misy fandresena ao anao, miemotra ny finoanao. Tsaro fa ny tsy famakianao baiboly indray mandeha, ny fanadinoanao vavaka indray mandeha, dia anisany hampiemotra ny finoanao, ary io ny tanjon'ny devoly. Ataon'izay tsy ahaizanao manana fandaminana intsony, mba hahatonga anao emotra eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, eo amin'ny fibanjinana an' Jesosy Kristy, ilay tompony finoanao sady mpanefa izany. Jesosy nge ny tompony finoanao e, izy ange ny mpanefa ny finoanao e, ary fantatry ny devoly zany. Io devoly io ange tany an-danitra taloha e, ary hainy avokoa momba ny tenin'Andriamanitra rehetra, hainy avokoa ny fanaon'Andriamanitra rehetra. Dia io no anakanany, satria ny fandresena homena ny mino. Ary zay rehetra mino an' Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay, araka ny voalaza any amin'ny Jaona 5 zany. Dia rehefa miemotra amin'ny finoana ianao, dia mipetaka ange ny devoly e, azony ange ianao ny dikan'izany, dia esoriny tsikelikely, endahany tsikelikely amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao, amin'ny firaisana amin'Andriamanitra ianao. Dia tonga ny fakapanahy, tafahoana amin'ny olona izao tontolo izao, dia tsy mampaninona anao intsony ange ny anao ny fanaony izao tontolo izao e. Ry havako, mba tsaroanao ve ny tantara izay nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely arak'izay voasoratra any amin'ny Josua 3:20 any? Nanafatra Andriamanitra ary nampitondrainy an'ny Josua ny havatra. Vakeko aminao ange ny 2:12 sy 2:20 e, fa manasa anao tena mamaky tanteraka ny Josua 3:20 io ray manontolo, dia ho hitanao zany hoe tafaray tsara amin'Andriamanitra sy ny tafasaraka amin'Andriamanitra, ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Dia izao ny ao amin'ny 2:12 sy 2:20. Tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Fa raha miemotra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo, ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy, ary izy kosa ao aminareo, dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenenareo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo, fa ho fandrika sy ho tonta aminareo ireo, ary ho fanondronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo, mandra-pahalany ritra anareo tsy eo amin'ity tany soa izay omeny Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. Zany ny fampitandremana ny zanak'Israely, satria efa nomen'Andriamanitra fitsarana izy ireo, nomen'Andriamanitra fandresena izy ireo, ary dia be dia be ny teny fikasan'Andriamanitra, araka ny nambarako anao hoe vakio ny 7:20 io ray manontolo. Mampitandron'Andriamanitra eto, nampitondrainy an'i Josua ny fampitandremana, fa raha tsy tian'i Jehovah Andriamanitra ao, ny fanahinao, ny vatanao, ny sainao, ny fonao, dia ho raharaha nge ny anjoanao e, fa ho potika nge ny fiainanao e. Satria maninona? Satria niemotra tamin'ny finoana ny Jehovah Andriamanitra ao. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo izay mandre izao fandarana izao, tsaro fa tsy kisendrasendra ry havana ny nandrenesanao an'izao fandarana izao fa fampirisihana anao mandrakariva, na inona izay mitranga eo aminao, aza misaraka amin'Andriamanitra. Lazao ny zanak'Israely mba handroso hoy ny voalazany amin'ny Exode 7:12 nanomboantsika an'izao fandarana izao, ary isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tianao ve ny ahavoavonjy ny fanahinao? Taratry ny ara-panahy ry havana ny fiainantsika isan'andro.
aza mihemitra re ninina manjoanao tsy ampafirin'ny ranomasina mena teo alohan'ny zanak'Israely izay manjoanao fa manana hevitra mandrakariva Andriamanitra ahatafavoahanao ao anatin'ny olana izay misy aminao. Mazava ry havana ny voalaza fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fiemorana, tena mamay tokoa ny adatrehana ary mihamafy izany amin'izao fotoana izao nefa mahatoky Andriamanitra ny laza hoe ilazana ianao mba handroso hatrany na inona ady amin'seho. Ny fiemorana dia vokatry ny tsy finoana, amafisiko izany na tsy fahampian'ny finoana. Hany ka raha vao mafimafy kely ny adinao dia kivokivy eo ianao, dia izay le mampitomany ianao. Tandremo fa manana lalana voatokana ho anao Andriamanitra eo anatrehany adinao. Manana fandresena efa voatahiry no anao Andriamanitra, fa aza merikerika, aza mitomany, aza kivy, fa matoky azy amin'ny fonao rehetra, fa na inona na firy karazana ny olona misy eo aminao dia aza mihevitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra na ny finoana azy, fa amin'izany rehetra izany no ilazana antsika hoe amin'izany rehetra izany manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Koa isika tsy mba naman'izay mihemitra ao amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Ny oloko marina hoy izy Andriamanitra dia velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy tsy sitraky ny fanahiko. Ho an'Andriamanitra irerana iny voninahitra ndao androso, atrakao ny loha, mibanjina an' Jesosy Kristy, ilay tompony finoantsika sady mpanefy izany. Aza merikerika foana, aza mierika amin'ireny olana isan-karazany ireny, eny teo anatrehan'Andriamanitra ireny ry havana, fa izy no efa niantso antsika hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa faritra sy mavesatretana, fa izany no hanome anareo ny fitsarana. Ivavaka isika. Misaotra betsaka indrindra Tompo, noho ny amin'ny fampatsahivanao anay indray, fitomanao anay, fa raha tsy ampy ny finoana ianao, raha mihemitra izahay amin'ny finoana, raha malazolazo ny finoanay, dia tsy ahita fandresena izay manoloana ny ady rehetra izay hatreny ety amin'izao tontolo izao. Mangataka aminao izay Tompo, ampitomboy ny finoanay tsirairay avy, iroso na inona mitranga, fa manome antoka ny teninao milazany hoe mandrosoa mandrakariva ho amin'ny lalina. Ilazao ny zanak'Israely mba handroso. Mahatoky an'izany teny izany izay. Mahatoky izay fa ny fiemoranay dia tsy sitraky ny fanahinao, izany hoe efa misy lalana amboarinao an'ny tsirairay eo anatrehanao Andriamanitra. Fa ataovy manana fatokinanao, ataovy manana finoananao izahay tsirairay avy, ary ataovy manam-paharetana amin'izay hitantananao anay, atongavanay amin'ny tanjona rehetra izay tianao hitondrananay, dia mihevitra mitondra fiadanana izany fa tsy loza. Misaotra indrindra Tompo, tehirizo ny mpino kristianina rehetra izay nandriana izao fandarana izao, ary tsy mitarejetra ianao amin'ny mpanomponao, fa tamin'ny faingana ianao nomeny valim-bavaka rehetra ianao, ampiseho ilay arenana feninao ao mangingina ianao ho an'ny tsirairay, ka dia ahita valim-bavaka, ahita fandresena ny tsirairay amin'ity herinandro ity. Tsy mandidy anao izay fa aoka ny sitraponao no tanteraka, fa tsy ny anay. Fanirina ny anay Andriamanitra amin'ny alalan'ilay teninao izay milaza indrindrany hoe mangatà dia omena ianareo, ary mety edava dia ahita ianareo. Misaotra Tompo, misaotra betsaka indrindra Jesosy, ho anao ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy anaovana izany. Amen. Indro omeko anao ry havana ny larana finday raha misy ilainao azy, dia ny 034 11 293 24 034 11 293 24. Dia miorena tsara, aza miova, tanterao ny fanomponao, fa Andriamanitra ny mombanao amin'izay rehetra ataonao. Dia miravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa omeny anao re izay irin'ny fonao ary apetrao amin'ny adinao rehetra, fa izy no andamina ny lalanao
amin'izay rehetra lehanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny fandresena dia ho antsika tsirairay avy. Velome. noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.